Alléluia. Sotran tompontsika ny amin'ity fotoanandroany ity a mino fa fotoana lehibe izay hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny amintsika tsiraray avy. Ny zavatra fantatro dia izao hoe tsy hainao le omaly tsony ny androany fa vaovao ianao tonga androany. Efa navozon'Andriamanitra ny zavatra rehetra mino fa vaovao avokoa na amin'ny fisainana toe-poa ny amintsika manontolo. Misy olona vaovao va eto hoe tenenykely ny akaikinao miaraban'olo vaovao hoe sotra ny tompontsika fa nomeny fotoana lehibe indray a izay ahafahantsika manatona ny voninahiny eto amin'ity toerana ity. Milohan'ny hivavahantsika ho amin'ity fotoana ity dia tsara ny manamarika ry havana malala fa programan'Andriamanitra ity fa tsy amin'ny fiombonana. Raha nanatrika seminairitsika dia izao ny vaovao lehibe. Tsy ho an'ny Fianarantsoa ihany ilay seminaira fa nisy olona tany ampitan-dranomasina voakasika ilay seminaira. Ne mahita an-tanana ho an'ny tomposika. Zavatra ngeza be izany. Aty Fianarantsoa seminaira natao any an-dafindrika misy olona resy lahatra ny amin'ny filazantsara. Izany mandriamanitra azy. Ka raha hivavakantsika dia taka ny misilina anankiray izay afaka mandrava izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao raha tonga eto androany dia anao tahaka ny Davidintsika ilay nilaza nanao hoe rehefa nivavaka Davida dia izao no nataony mangataka ozy izy mba tsy ho anisan'ny namany ratsy fanahy. Teneno leo akaikinao mangataka hoe mba tsy ho anisan'ny ratsy fanahy. Andeha ho mpitsanganana dia maka ny salamo fahenina amby roapolo sika manomboka amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahenina izany. Mpitsanganana no makitsy salamo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dinio aho Jehova ka fataro izao toetra ny voako sy ny foko. Fa ny famindraponao ny eo anoloan'ny masoko ary mandeha amin'ny famarinanao aho. Tsy mba miara-mipetraka amin'ny olon-dratsy aho na manandrara amin'ny olom-petsy. Halako ny fiangonan'ny mpanao ratsy ary tsy mipetraka amin'ny ratsy fanahy. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho ka te hitoetra eo akaikin'ny alitaranao Jehova. Tiako raha mba ataonao vavako izany. Aizany tianao hitoerana eo amin'ny alitaran'Andriamanitra. Andeha hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary. Tompo Andriamanitra eo. Andriamanitra tsy toma efa ny zavatra rehetra ianao. Misaotranao izay Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity indray izay andro faharoa anatin'ny Croisade izay inonay Andriamanitra fa mihoatra lavitra noho ny omaly mbola hitranganay androany. Satria Andriamanitra mifanavaozana ianao dia manavao amin'ny fahatsarana maka amin'ny fahatsarana ianao. Androany tonga eto izay Andriamanitra anindraindra fa ianao Jesosy Kristy no ilain'ny firenena. Ianao Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilain'ny Fianarantsoa Andriamanitra. Ianao ilay Kristy fahazavana no ilain'ny Madagasikara Andriamanitra. Misaotra anao izay Tompo fa afaka manandratra ny anaranao eto amin'izao toeran'izao. Dia tahion'ny tsiraray avy Andriamanitra tsisy alamaina eto raha tsy efa nandray mikasiky ny fahatsarany avy aminao. Tahio ireo izay namana rahalahy ray aman-dreny izay eny an-dalana hamonjy izao fotoan'izao Andriamanitra ho tonga soamantsara indray eto amin'ity toerana ity. Amin'ny anaranao Jesosy no hanokafana sy hiderana ianao indray amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Dia tanana mafy ho an'ny tomposika mahazo toerana ianao tompoko. Jesosy Kristy tonga soamantsara eto amin'ity toerana ity. Faly ianao tonga eto. Raha faly ianao dia andaontsika hiorakoraka ho an'i Jesosy. Alleluia! Alleluia! Hoy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamo fahatelo amby zato hoe misaora an'i Jehova ny fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora an'i Jehova ny fanahiko
ary aza misy ajonoinao ny fitahiany rehetra izay mamela ny elokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra. Andehantsika hanandratra fisaorana an'Andriamanitra satria izy no natoy izao atsika tsiraray avy. Andehantsika hanandratra fisaorana an'Andriamanitra satria matoa tafajoro tahaka an'izao tsika. Tsy misy ninona avy amin'ny herintsika izany. Tsy misy na inam-pitombona ny sekondra ray ny ainana ary. Fa avy amin'ny Jehovah avokoa ny zavatra rehetra. Ndaontsika hankasitraka an'Andriamanitra. Ary ametraka izao fotoana izao ambavaka amin'ny alalan-tsira anankiray tsy hoe misaora an' Jehovah ry fanahiko. Ao anatin'izany hery izany tena hoe atoloro ny tompo ny fankasitrahana tsara indrindra any anatinao. Atoloro ny tompo ny fankasitrahana tsara indrindra fa mendrika azy loatra izany. Alleluia.
mpanjaka ilay tompony tompo mba fantatrao ve iza ny mpanjakanao teneny mafy iza ny mpanjakanao Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana tsy voazo ny fasana an Jesosy Kristy itsika nandresy ny fahafatesana izy ary tokony ho reharehantsika zany tsy mamenatra atsika satria velona ny mpanjaka atsika teneny mafy velona ny mpanjakako amin'ny anaran Jesosy ambarao ihany velona ny mpanjakako ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo indraindray tsika eto amin'ity toeran'ity zany mpanjaka atsika izany dia Jesosy Kristy raha ianao ny hira dia ndao tsika hitsangana nome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany hira izany atao amin'ny fonao rehetra atsangatsika ny tanantsika dia hiteko mafy Tuhan
atsika fa zaho aloha e ohatrany hoe endro be zany nareo eny amin'ny plasinareo eny ho an' jesosy ange ty fotoana ty fa tsy ho anay e tsy ho anay rehetrarehetra eto zao fa ho an' jesosy teneny eo akaikinao hoe ho an' jesosy ty fa tsy ho an'ireo olona eo aloha reo re noho izany mila mandia ianao e mila mihiry ianao halleloia mba fantatrao moa fa mipetraka eo ambonin'ny fideran'Israely ny Andriamantsika izany hoe rehefa mihiry ianao dia tahaka ny manao seza fiandrianana hipetrahan'Andriamanitra tianao ve ny fanatrihan'Andriamanitra eo aminao foana noho izany inona no tokony ataonao manao inona hoe hihira ho an' Jesosy hihira ho an' Jesosy sy andehantsika ilaza teneny eo akaikinao hoe tena lehibe ny Andriamantsika hoe lehibe ny Andriamantsika sady nandresy ny fahafatesana ny Andriamantsika noho izany ny fitondrana ianao dia fitondrana tena tsara makany amin'ny tena tsara mino izany ve ianao e alleluia na dia ohatrany somary hafahafa izy amin'izao fotoana izao teneny eo akaikina hoe ohatrany ho tsara izany fitondrany tompo azany raha mijery ny aokavako sy ny aokaviako fahasoavana mijery ny eo aloko sy ny aorianako dia mbola fahatsaran'Andriamanitra ndaontsika hifaly ndaontsika hifaly sady ny amin'ny fitondran'Andriamanitra mahagaga izay ho ataony eo amin'ny fiainantsika amen alleluia alleluia arahantsika daholo izay ataony mpandiaty aloha aty ao are Miankavananao, miankavananao, fa mindrampinao.
tena faly amintsika mpony lanitra androany amen efa trano maraina ny kristianina teo ty fianaratsoa no nideran'andriamanitra mino fa tena faly andriamanitra no aminao amen ave faly eto androany ahofahofay ohatr'izao ny tananao raha tena faly anao andriamanitra io anambara fifaliana ho anao androany le mpandina eniko miteny fa tsy nareo voko viatsika oy voko Jesus, velha Jesus. Hozy izy nitoko hoe tsy apaikely zany olona faly zany hikendrana ve reto olona reto rehefa mijoro fa maty ny micro jerevokely ny olona akaikinao mikendrana ve izy tsikitsiky tsara teneno izy asehoanana angamba faly zay na maty ary le micro asevonakoraka be anetsika ame fifaliana andriamanitra feno fifaly 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 mitobaka amin'ny fiainana Alléluia. tenetsika feno fifaliana Feno fifaliana. feno fifaly fifaly atao mafimafy ny feonao fifaly fifaly mitobaka andeha averitsika ihany atao mivoaka vany anatina mitsy feno fifaliana zay jesosy amin'ny fiainanay tenenany ve resy laja ve ianao averitsika ihany teneno mitsy feno fifaliana mitsy a jesosy hoe amin'ny zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainako iorakorakany alo mafetsika feno fifaliana fifaliana fifaliana
antsika manakoako eto fianaratsony. Alleluia. Isa roa telo. Isa roa telo. Mahazo toerantsika tompoko. Azajanona teakao raha misy olona faly eto amin'ity toerana ity dia aoka izy tiaka mabeo an'Andriamanitra. Aoka izy tiaka mabeo an'Andriamanitra. Aoka izy tiaka mabeo an'Andriamanitra. Voninahitra ao an'Andriamanitra iray ihany ary mamerina ny araba ho antsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy indray a. Tavavory lanona eto amin'ity toerana ity androany. Tsy lanona antsika akory hoe lanonana tahaka ny mahazatra fa manoloana ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony tompo, dia ilay Andriamanitra mendrika ho memboninaitra. Aoka izy tiaka mabeo azy. Raha misy faly eto dia aoka izy tiaka mabeo an'Andriamanitra. Raha misy faly eto dia azajanona ny tiakao, azajanona ny tiakao, azajanona ny tiakao voninahitra ilay ray tianao sy nanome tombonandro androany ho anao. Raha mbola nome tombonandro ianao androany dia mino fa misy planina mety tsara ary ilay tena mety ho anao androany. Raha mino an'izany ianao dia oka ianao hitiaka mabeo an'izay mpanao planina tsara zay. Fiombonana midika firaisana fo iray saina iray vavy iray hiaraka anandratra feo sy anome voninahitra an'ilay tsy to ilay velona mandrakizay. Mety tsy hitanao izy fa ho ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy roa na telo mivoly amin'ny anarako dia aiza izy, aiza izy, aiza tsara izy. Tiaka mabenao an'izay eo avoany nandray sy nanaiky nitondra ny fahalotonao sy ny fahotanao rehetra ary nanaiky ijoro ho ilay lalana, ho ilay famonjena tokana ho antsika eto amin'ity tany ity. Toy anatin'ny fiderantsika manandratra n'ilay Andriamanitra, manandratra an' Jesosy Kristy Tompo ihany koa. Mino fa hiasa mahiretin'ny fanahy masina amangy ny fony tsiraray avy, atsapantsika tsiraray avy fa ty fiainantsika ity misy ilay fitiavana Jesosy Kristy, ilay niteny hoe mifankatiava, ilay nametraka ny didy hoe aoka nareo hifankaty satria izany no ahalalana fa mpianatra Jesosy isika. Tsy ho amin'ny endrika ivelany fa fitiavana miainga ao anatin'ny fotsika izay mampiray atsika ao amin'ny Jesosy, ahafahantsika ihany koa mamelona ny etaeta sy ny anoanana feno iombona sy iray amin'ny Jesosy. Nde tsika hiara-naiky fa izy ilay fitiavana no piray ary izy no mendrika ho memboninaitra eto. Aneo an'izany amin'ny fony ny raha manaraka izay irahantsika mba ho fo iray tokoa tsika hiaraka ity Tompo. Ataontsika hitiaka mapeo an'i Jesosy. Raha tena ho an'i Jesosy ny teako ao dia hifatohy tsara ny teako ao an'i Jesosy. Amen. Misy olona mangetaheta an'i Jesosy ve tonga eto androany? Asan-drato ny tananao dia teneny Jesosy hoe ianao rery natondiako eto Jesosy. Ianao no ilaiko Jesosy. Salamo 7:20. Zavatra iray aloha nangatahako tamin'i Jehova ary izany no tadiaviko dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako. Mba ho faly hijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempolony. Iza tsara izy mangetaheta an'i Jesosy tonga eto. Aza-pidiana tsony ny tananao. Tsia fakatapoko ny nirinanavo hune nure nifuko hula pana lazao aminy androany
mandreny feonao manokana Jesosy ianao ny renay Jesosy Lazao farany oneny reny foko doreny foko olana zany mety Jesosy tsy tonga eto zay ho an'olombela fa ho anao rery misy etaetanao Jesosy Fianarantsoa etaeta ho an' Jesosy rery Jesosy ny ilainay na manao ahoana fiainanay androany dia Jesosy ny ilainay ilay navita nanolotra ny ainy ho anay ho tiavinay mandrakizay ianao Jesosy halleluja mila anao Fianarantsoa mila anao zay rehetrarehetra zavatra iray aloha ny tadiavinay te hitianao zay Jesosy te ho anao tanterak'izay ilay soronao fiz ao no voady que o anao o tia fique o tia Stojana utiaviku não te quero te ir a sai que fu sai fu ramandinika famzena na tona mas naim zele no rerze so se lai matuanai se o vovai ila suruna fiz ao no voade que o
anjareo Jesosy androany fianao reriany mato anay hotiavika anao Jesosy efa vita amin'ny famonjena no zay rehetra nataonao sy zay vola ataonao misaotrana afaka miteka tsara be ho anay namonjy antsika ve anao androany ao anatin'izany boky ara-palazany dia akopiny masonao akopiny masonao dia manandrata vavaka anio ny fahavononanao sy ny fanomezanao voninahitra n'ilay Andriamanitra eto amin'ity toerana ity asandrato avy any am-ponao alina fa iazy ianao asandrato avy any am-ponao alina fa tsinitsinina tokoa ianao raha tsy eo izy raha tsy miankina aminy miantoraka aminy ny aina aza tsy afaky ny ibaiko hoe androany na ny fahasalamana raha eo ianao tokoa ny rehetra ao aminay lay fahafenona lay manaiky ny anteranay sy antoranay ary zany mihitsy ihany koa ny tianao satria raha misaraka aminao zay dia tsy mahefa na inona na inona ianao no asandratra ianao aina ianao no mendrika ny fisaorana misandrata eto toerana mendrika ny dera ny ady dia ho anao rery an'izany amen tiaka mampezi ho an' Jesosy raha misy falay dia nitiava mampe ho an' Jesosy Alléluia. Fampatsahivana kely ary fanentanana antsika tsiraray avy ny amin'ny kasika izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao omaly izy ny teto omaly izy ny teto omaly efa naneo ny fahavelomany sy ny fitiavany sy ny famondrapon'Andriamanitra teto omaly tiaka mampetsika ho an' Jesosy ako amin'izany raha misy nikasihan'Andriamanitra ny fiainany maly tongotsika androany amerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any tsy misy olona tsy misy anaram-piangonana tsy misy fahaiza-manao ka omem-boninahitra eto fa fahaiza-manao n'Andriamanitra irery no akalazaitsika sy asandratra romem-boninahitra eto koa raha ianao zay nikasihan'Andriamanitra zay maly atsangano tananao misy tompona ndraiky zany ato zao misy nanangatanana aoka ho raisina ny vavolombelonao ho fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra ho fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra mbola misy ve raha manana ianao dia manatona fa misy tompona ndraiky ireny afaka atononao sy iresanao ny fahaiza-manao sy ny kasika nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao mety nisy aretina sitrana mety hisy olana ny va mety misy fatorana ny aisiko zany dia aza misalasala ianao fo metsika voninahitra Andriamanitra ao anatin'izay fandraisana ny vavolombelonao zay tiaka mampetsika ao an'Andriamanitra aza zany natiaka ao mandra mpanomboky ny hira fiakofanao aminao indray aza zany zay tiaka ao zay ho voninahitra Andriamanitra rery any eo ihany tsika za mahaina mihitsy tsika fa le Andriamanitra ty anao nge no akalazaitsika eto amin'ity toerana ty androany Alléluia. Asandrato any amin'ny lanitra ny tananao dia teneno amin'i Jesosy. Jesosy afantatra farany amiko dia ianao ny tompony teny farany amin'ny fiainako. Noho izany tsy ho very fanantenana mandrakizay satria ampela tananao momba rehetra. Amen. Tsy voafetra ny hitany maty sy izay hoentiny fiainana fa lalana tsy maintsy ho dia
Ty ho very fanahy tena zay rehetra minany zanao kiteka mafy ho an Jesosy mety tsy ho takatra androany ny antonizo mahazo ahy izao fa niany fantatro de anio any efa miasy anao Soir, it's all the time. See me vanity now. We move on now. Now that has is all it is all. See my temptation. Inside the dance on our way. I just say goodbye. Jesosy efa nasiona omby teo fiainanay zany fa Andriamanitra matoky somariny anao tsy niankina tamin'ny tsy famendrianay Jesosy fa teo foana ianao eny na dia mbola vao nitorotoroana tany an-kiboneny aza dia vao isanao ny volondohanay fantatrao ny fipetraka sy ny fitsanganay elohany natoky teo amin'ny fiainanay ianao le niantso anay tamin'ny anaranao le milaza hoe ay ianao Jesosy nomenay voninahitra androany zay tsy tonga eto anaty ianao hitanisa olana ka hitalao mafy mba ho afaka satria fantatra Jesosy fa efa tianay taloha ianao ary efa nalibenao niainao teo amin'ny hazo fijaliana amonjenanay saotra Jesosy atsangano amin'ny Jesosy tananao dia ndao hisaotra azy fotsiny tenenao amin'ny Jesosy ny fankasitrahanao azy dia lazao misaotra Jesosy ny amin'ny fiainako hatramin'ny androany saotra tamin'ny tantananao ny fahazazako saotra tamin'ny tantananao ny fahatanorako saotra fa no aviko rehetra dia fantatro fa tsy ho apela tanan'olombelona fa apela tanan'Andriamanitra mahery nainaary aho ianao le mendrika iankofana sitsao alleluia alleluia
Tiganao tompo tsy mba mafoya fandraponao ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoao mandrapatoriko Jesosy io hoiraiko ny anjaranao tiganao tompo tsy mba mafoya fandraponao ny tananao miazona ny fiainako ny maraina vao mifoao mandrapatoriko Jesosy io hoiraiko ny anjaranao natoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io hoiraiko ny anjaranao ampio ao ilaza hoe tiako ny feonao tiako ny feonao mitondra ay mamaky iavo nanazarina akaika indrindrana fantatro fianao ny ray fantatro fianao sisakaizako Jesosy io hoiraiko ny anjaranao hey natoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy Together,
Disocio, Every magic sen means social tamnelalana luran ran ni ain wan sik ni sulatsika to amina sfijalinis raha isika ny tokony nomboana no ny fahotatsika sy ny fahatsotsika dia nidina ilay zanak'Andriamanitra natao ny lapa natao ny lanitra natao ny fiandrianany isolo azy ianao mba ho anisan'izay hovonjena sy andova fiainana mandrakizay izaho sy ianao misaotra Jesosy misaotra noho izay nataonao anay misaotra noho ny amin'ny ranao nalatsakao Jesosy misaotra noho ny amin'ny ainao nomenao Jesosy misaotra noho ny amin'ny asa fijalianao Jesosy raha tsy izany izay tsy tahaka izaho ankehitriny misaotra Jesosy misaotra Jesosy
Panzaka stopul tu. Kan fightan zona de tondansha ireo lo olona efatra amby roapolo de miankoka manipy ny satroponany andro manarina eo anatrian'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay mitoetra eo ambony seza fiandrianana manatrika eto Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka sy tompony tompo ary izy no antony izao fivoriana izao izy no ivony tsy fotoana androany ity tsy anaran'olombelona tsy anarana fiangonana fa Jesosy Kristy reriany andaontsika ankohaka eo anatriany andaontsika nipy ny fiankohofantsika ny satroponinahitra rehetra eo an-tongotr'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra fa izy no mendrika indrindra